dia faly manolotra ny arahaba antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Jeanne Forêt-Santé aty Canada indray ny tenako. Ny lohateny izay voaboasantsika anio zany dia ireo aretina izay mpahazo ny vehivavy. Resahana manokana zany ny momban'ny vehivavy matetitetika eto amin'ny fandarana Jeanne Forêt-Santé satria maro dia maro ireo karazana aretina izay azo sorohana zany amin'ny alalan'ny fitandrofana ny fahasalamana ary ny fanarahana zany ny reglementan'ny fahasalamana zany amin'ny ankapobeny, izany hoe izay ataontsika hoe zany hoe hygiène de vie. Efa ndresako teto ny momban'ny ménopause ho an'ny vehivavy zany hoe rehefa mitsahatra zany ny fatimbolana matetika moa zany manomboka eo amin'ny 5-7 taona eo zany dia efa manomboka ny ménopause, zany hoe samihafa dia samihafa zany arakaraky ny toe-batan'ny vehivavy tsirairay. Mety misy ara moa zany ny manomboka mihitsy any amin'ny 7 taona. Ny ménopause zany dia zavatra azo lazaina fa mampatahotra dia mampatahotra ny vehivavy zany ny fisian'izy io satria maro dia maro ny karasana takaitra angamba izany eo amin'ny resaka ara-moraly angambany sy ny eo amin'ny resaka toe-batana momban'io ménopause io, ka mila fantatry ny vehivavy zany hoe inona sy inona daholo ny zavatra izay mety miady azy, ka mila zany ny hoe fikojany manokana zany ny tenany satria rehefa mitsahatra zany ny fatimbolana dia dikan'izay zany dia mitsahatra ihany koa zany ny famokarana ny estrogène sy ny progestérone izay hormone zany mamelombelona ny vehivavy zany eo amin'ny resaka hoe mahavehivavy zany na ny hoe ny resaka fiterahana zany ny fananana izany daholo zany miditra ao anatin'izay hoe estrogène sy progestérone zay, ka ny tsy fisian'ny famokarana ny estrogène intsony ohatra zao dia miteraka an'ilay hoe karazana hypertension artérielle eo amin'ny vehivavy satria ny estrogène zany no niaro ny lalandrà hatramin'izay teo amin'ny vehivavy, ka maro dia maro zany ireo vehivavy hoe tsy nisy hypertension artérielle izy nandritra ny fahatandroany talohan'ny ménopause zany fa rehefa tonga ny ménopause dia nirongatra zany ny hypertension artérielle dia na ny fiakaran'ny tosi-drà zany. Eo ihany koa zany ny hoe indraindray koa zany mirongatra ihany koa ny diabeta. Eo ihany koa zany ny fotoana izay hoe mampirongatra ihany koa ny homamiadana amin'ny endriny maro samihafa toy ny homamiadan'ny nono zany ny homamiadan'ny col sy ny tranonjazo. Efa noresahako teto daholo zany zavatra rehetrarehetra izany, ny fibrome izay fivotosana ao amin'ny utérus, ka ny matetika moa zany ny hoe signe izay milaza ny fisian'ireo zavatra ireo zany dia ny hoe matetika zany efa mitsahatra zany ny fatimbolana, efa tsy mandeha ratsy zany ny vehivavy dia matetika zany aorinan'io zany misy rà ohatra mandeha any amin'ny fivavina ohatra amin'izay fotoana izay zany ohatra dia mila zany ianao mamonjy aingana dia aingana zany ny dokotera. Fitandrovana moa zany no tena hoe ataoko eto amin'ny fandarana Jeanne Forêt-Santé, izany hoe rehefa manomboka eo amin'ny 7 taona eo zany ianao raha matoa dia tokony mba efa manomboka zany ianao manao an'ilay hoe examen gynécologique zany isaky ny herintaona. Izany hoe aty moa zany ohatra raha hoe ny mammographie ohatra dia isaky ny 2 taona zany no anaovana azy io.
Ary mbola misy ihany koa raha tia hoe raha ohatra zany hoe amin'ny fianakaviana zany nisy antécédent, nisy olona zany voan'ny cancer du sein ohatra, de zay ianao vao afaka mibénéficier an'izay hoe karazana dépistage aloha zay zany. Kanefa moa zany mampalahelo fa indraindray matoritory zany ny vehivavy sasany hoe tsy nisy tamin'ny fianakaviana tsy nisy voan'ny cancer du sein ohatra, dia tsy manao mihitsy an'ilay hoe dépistage alohan'ny fotoana zany, fa anjaranao ihany koa zany ny hoe rehefa misy ny karazana zany hoe fambara mampiahiahy anao dia manatona aingana ny dokotera. Ny fambara moa zany dia ireny hoe karazana fifitosana ohatra eny amin'ny nono, matetika moa zany ny vady no mandreha an'io fifitosana io, na moa zany ianao tompon-tena ihany koa rehefa manao ladosy na ohatraohatran'izay zany. Fitandrovana ho iaho satria dia maro zany ny hoe aretina izay hita amin'ny vehivavy zany, toy ny dépression nerveuse, efa nazavaiko teto daholo zany zavatra rehetrarehetra izany. Misy ihany koa ny resaka hoe mony amin'ny tarehy, izany hoe reny karazan-javatra reny zany dia avy amin'ny resaka hormone daholo, na ny hoe ny resaka stress, ny tebitebitsaina amin'ny fiainana andavanandro zany dia mety miteraka an'ireny hoe karazana tasitasy amin'ny tarehy ireny, ka tsy vitan'ny hoe fandiovana tarehy aty ivelany fotsiny zany raha ny resaka fikojana ny tarehy, fa miditra be dia be eo ihany koa zany ny hoe sakafo hoantsika vehivavy, satria raha ohatra ka ny sakafo be siramamy be loatra ohatra, ny sakafo izay be menaka be loatra ohatra, de ireny zavatra rehetrarehetra ireny, ny lafarinina dia mety zany miteraka an'ireny hoe karazana tasitasy amin'ny tarehiny vehivavy ireny zany. Eo ihany koa ny dysménorrhée na ny aretina alohan'ny fatimbolana izany. Io indray moa zany dia mbola eo amin'ny tovovavy tanora zany, zany hoe alohan'ny fatimbolana zany dia marary kibo ny vehivavy iray na mandritra ny fatimbolana, ary misy an'ireo karazana fambara toy ny hoe miakatra ohatra ny poids, misy ny rétention d'eau, zany hoe tsy mamoaka rano araky ny tokony ho izy zany ny vehivavy iray, fa mivotovoto alohan'ny fatimbolana. Ny ambadiky ireny moa zany dia resaka hormone ihany, indraindray zany misy karazana vehivavy izay mamokatra estrogène bebe kokoa zany alohan'io fatimbolana io, ka ilay estrogène zany no manjary ohatrany hoe miteraka karazana fikorotanana zany amin'ny vatan'ny vehivavy, ka matetika zany alohan'io fatimbolana io dia eo zany misy an'ilay ataontsika hoe rage du sucre, zany hoe te hinana siramamy be ny vehivavy anankiray na te hina tsira be, kanefa zay zavatra zay nefa no tena hoe zavatra tokony ho fadiana zany alohan'ny fatimbolana. Ahoana indray ary zany zavatra rehetrarehetra izany misy zavatra maro zany amintsika vehivavy izay mila hoe jerena akaiky zany ny momba ny fahasalamantsika, satria raha ohatra ianao zany mihina tsira be alohan'ny fatimbolana dia dikan'izay zany ianao ampitombo ihany koa n'ilay fivitosana ao aminao zany, satria rehefa mihina tsira be ianao dia tsy hivoaka araky ny tokony ho izy zany ny rano ao aminao, ka amin'izay fotoana izay zany ianao tokony mihinana an'ireny zavatra hoe mampipipi ireny zany toy ny persila, ohatra zao hoe efa nasehoko teto ny fanaovana ny jus de persila izay hoe afangaro amin'ny voasarimakirana sy ny céleri sy ny sisa sy ny sisa. Mila zany ianao mijery tanteraka zany ny fandaharana momba ny vehivavy sy ny fikojana
ny momba ny aretin'ny vehivavy sy ny fikojana ny vatana, ny tarehy, eo ihany koa zany ny fikojana ny toetsaina sy ny fanahy. Manaiky anao zany ijery bebe kokoa zany matetitetika ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada, fa maro dia maro ny fandaharana mikasika ny vehivavy zany ao amin'ny émission rehetra izay nataoko. Teo ihany koa ny constipation, efa nazavaiko teto ihany koa zany ny momba an'io constipation io, izay maro dia maro zany ny vehivavy voan'ny constipation satria amin'ilay hoe tsy mihetsika firy zany tsika vehivavy ary tsy de tia misotro rano, tsy de tia mihinana légumes sy fruits zany ny akabeazan'ny vehivavy, ka mahatonga zany an'ilay tsinay zany izay hoe tsy miasa araky ny tokony ho izy zany amin'ny élimination ny zavatra maloto zany ao amin'ny tsinay. Zany zavatra rehetra izany dia mila jerena akaiky daholo satria rehefa miandrona ao amin'ny kibotsika vehivavy ny zavatra maloto dia misy fiatraikany be dia be zany zavatra zany amin'ny fahasalamantsika. Eo zany ilay hoe soresorena matetika ny vehivavy izay constipé ary dia mety mandeha hatrany amin'ny tasy, any amin'ny tarehy, mety mandeha hatrany amin'ny homamiadana izay antanisaiko teo daholo ny karazana homamiadana izay mety azo avy amin'ny constipation, ary indrindrandrindra koa zany dia mety miteraka ny dépression nerveuse eo amintsika vehivavy, ka mila jerena akaiky zany ny momba an'izany zavatra rehetra izany. Eo ihany koa zany ny goitre, ny fivotosana amin'ny tenda izay avy amin'ny tsy fahampian'ny hormone thyroïde zany, hypothyroïdie amintsika vehivavy. Mbola ho azavaiko eto moa zany bebe kokoa ny momba an'io, dia eo ihany koa ny infection urinaire, zany hoe ny karazana microbe zany miditra any amin'ny pipi zany, any amin'ny taova mamokatra ny pipi any amin'ny vessie zany, ka mahatonga ny fanaitainana rehefa amin'ny pipi zany eo amin'ny vehivavy, ary dia misy maripana miakatra zany rehefa misy ny infection urinaire. Ka maro dia maro zany ny zavatra zay azo atao hitandrovana an'izany zavatra zany, dia ny fisotroana rano betsaka, dia ny fisotroana ihany koa reny ataontsika hoe jus de canneberge reny. Mbola ho fanadihadiana, fanazavana ataoko misimisy amin'ny manaraka ny resaka ohatran'izay. Eo ihany koa zany ny fanaitainana amin'ny vanitaolana toy ny arthrose sy ny arthrite, izay vokatra ihany koa ny hoe tsy fahadiovana ao amin'ny tenantsika olombelona zany zavatra rehetrarehetra izany, ka mahatonga zany an'ireny hoe karazana toxine izay mipetraka zany amin'ny vanitaolana. Dia torak'izany koa ny fibromyalgie, zany hoe fanaitainana eo amin'ny osatra zany, izay maro dia maro tokoa zany ny vehivavy izay voan'io fanaitainana io. Dia mbola ho azavaiko eto daholo izany ny momba an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Efa nazavaiko teto koa ny momba ny aretin-damosina izay azo tsaboina amin'ny alalan'ny hoe ranomafana, ny massage na ny fanorana izany, dia eo ihany koa zany ny fanalana ny stress, satria maro dia maro ihany koa zany ny antony mahatonga zany ny aretin-damosina amin'ny vehivavy. Eo ihany koa zany ilay hoe miondrika matetika ohatra rehefa manao zavatra
raha ohatra hoe misy asa zany atao izay mila foana zany mampiondrika ny vatana dia mety miteraka aretin-damosina izany zavatra rehetrarehetra izany. Dia eo ihany koa ny hataviazana izay maro dia maro koa amin'ny vehivavy noho ny hoe resaka eo amin'ny resaka sakafo sy ny hoe resaka tsy fietsehana matetika ary indrindrandrindra koa zany dia ny tsy filaminantsaina, satria ny tsy filaminantsaina zany dia mety miteraka an'ilay ataontsika hoe karazana bolimia, na ilay hoe mihinana foana zany tsy misy karazana contrôle, dia mety ihany koa ny hataviazana koa dia izay efa niteneniko teo zay amin'ny hoe resaka sorisoritsaina, satria matetika zany ny vehivavy rehefa sorisorena izy na misy ny ataontsika hoe zany hoe olana ara-pitiavana, dia matetika zany ny zavatra mamy no mahavatana bebe kokoa zany ny vehivavy, ohatra ny gâteau, ny chocolat, izay miteraka karazana zany hoe compensation an'ilay karazam-pahoriana ao aminy zany, izany hoe ilay mamimamy zany iny zany no entina afalifaly zany, satria ny zavatra mamy dia miteraka ny stimulation ny hormone du bonheur na ny sérotonine ao amin'ny ati-dohantsika olombelona. Ka raha ohatra ka zatra an'izay karazana compensation izay zany ny tenatsika vehivavy, dia izay ilay mahatonga an'ilay hoe lasa fahazarana zany hikampensena an'ilay karazana tebiteby zany ny fihinanana zavatra mamy. Ka dia manjary cercle vicieux zany io karazana fahazarana io. Eo ihany koa zany ny hoe ny karazana anxiété na ny ilay tebiteby. Normal zany ny olombelona iray raha ohatra ka mitebiteby raha misy ny olana mazava, hoe olana ohatra momba ny zanany na olana momba ny fiainany, fa raha ohatra ilay tebiteby zany mijanona foana mandritra ny fotoana maharitra amam-bola na mataona, dia misy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny zany ao amin'ny sainao. Ka amin'izay fotoana izay zany dia tokony manatona mpitsabo ianao na manatona zany olona izay eritreretinao zany fa hoe afaka anananao confiance amin'ny resaka zany hoe fitsaboana ny tenanao. Eo ihany koa zany efa niteneniko teo moa zany ny resaka rétention d'eau, izany hoe rehefa tsy mamoaka rano zany isika vehivavy fa miandrokandrona amin'ny tenatsika zany dia izay no mampisy an'ilay hoe mibonabonaka. Tsy dio matetika zany ny atao amin'ny fandaharana zany forêt santé, fa anomeanao ny fanazavana bebe kokoa zany momba an'ireo karazana aretina misy amin'ny vehivavy ireo, satria matsy dia mety anelingelina ny asambaranao izany zavatra izany, ary anelingelina ny fiainanao amin'ny andavanandro na ny fiainana eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny tokantrano, eo anivon'ny asa izay ataonao zany ireo karazan-javatra sy aretina izay mety manelingelina zany ny fiainanao. Ka mila jerenao akaiky. Ny prévention voalohany indrindra dia ny sakafo ara-pahasalamana, ny fihinanana zany ny legioma sy ny fruit ary ny trondro. Indrindraindrindra koa zany dia ny tsy fihinanana be loatra ny siramamy, tsy fihinanana be loatra ny sira, ary indrindraindrindra koa zany dia tsy ny fandanjalanjana ny gluten na ny farine vita amin'ny blé izany. Efa nazavaiko teto daholo zany zavatra rehetra rehetra izany, rehefa hitanao fa tsy zakanao
ohatra mikorotana ny vavoninao rehefa mihinana rononon'omby dia soloy an'ireny lait de soya ireny. Eo ihany koa zany ny hoe fanaovana ny fanatanjahantena, satria mantsy ny fanatanjahantena dia miaro amin'ny zavatra maro dia maro, satria araky ny efa nazavaiko teo dia maro dia maro ny hormona izay misirkula ao amin'ny tenantsika olombelona. Indrindrandrindra zany isika vehivavy dia maro ny hormona izay misirkula ato amintsika zany ka mila zany ny hoe équilibrena ireo zavatra rehetra ireo, satria rehefa avy nyteneniko teo ny resaka hoe oestrogène rehefa betsaka loatra io alohan'ny fatimbolana dia mety mandreraka ny vehivavy iray ary dia mety hiteraka aretina maro sy fahasorenana maro ao amin'ny vehivavy, ka manampy betsaka zany ny fanatanjahantena ary ampirisihako foana ny danse aérobika amin'ny vehivavy, satria misy akony be dia be zany ao amintsika io karazana danse aérobika io, satria sady mamelombelona zany ny hormone du bonheur, mistimule ny cerveautsika zany izy mba amokatra an'ilay sérotonine izay manampy atsika betsaka zany amin'ny zavatra rehetra izay ataotsika, mampisy ny bonne humeur matetika, ary indrindrandrindra koa zany dia mampisy ny karazana hoe motivation izay mety ilaitsika zany amin'ny fanatotosantsika ny zavatra rehetra izay ataotsika, satria efa nazavaiko teto fa isika vehivavy dia amin'ny fo zany isika no tena miteny rehefa manao zavatra iray, ka amin'ny fotsika daholo zany no anaovantsika na ny asatsika, na ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina, na ny fifandraisana ao an-tokantrano, na ny fifandraisana amin'ny zanaka, ny fifandraisana amin'ny vady, dia ny fo no miteny. Ka rehefa ny fo no miteny dia tsaratsara énergie tsara sy mahasalama zany no avoakanao reny. Izay zavatra rehetra izay zany dia arahana ny hoe fampitoniana ny saina, dia teneniko teto ny hoe mahasitrana ve, mahatsara ny fahasalamana ve ny fivavahana, eny, satria rehefa akininao zany amin'Andriamanitra, akininao amin'ny hery ambony, io samy manana ny finoany ny tsirairay, ka io karazam-pinoana, io hery ambony, hery miafina io zany dia manampy betsaka koa zany atsika olombelona amin'ny fitoni-tsaina sy ny hoe fanatanjahana ny saina, ary indrindrandrindra koa dia manampy amin'ny fitokisantena, ny fitoniana, ary indrindrandrindra zany dia ny hoe fahaizana mijery ny olana araky ny tokony ho izy, inona marina ny olana mipetraka. Isika vehivavy zany manana bebe kokoa an'izay karazana kapasite izay raha ohatra ka kojaitsika ao amintsika ny atao hoe fahaizana mijery amin'ny maso mahitsy, fa isika koa matetika dia mahay mijery ny olana amin'ny maso mivilambilan'izay indraindray, na ilay atao hoe manipulation, ka mety handrendrika atsika ihany izay karazana fomba fijery izay sy fomba fisainana izay, ary mety anakorotana ny manodidina atsika. Ka rehefa mikorotana koa ny manodidina atsika dia tsy maintsy misy fiatefany any aminao na mafy azy ihany izay fanakorotanana izay. Ka raha ohatra ianao izany mahafehy tsara an'ireo karazana hoe zavatra rehetra izay mety manelingelina ny fiainanao, dia rehefa mahafehy tsara ny eo amin'ny resaka fahasalamana ianao, rehefa mahafehy tsara
ny resaka hoe fomba fifaneraserana amin'ny manodidina sy ny hoe fijerevana akaiky ny olana dia efa mandeha any amin'ny fitonitsaina ianao. Matetika moa zany amintsika vehivavy ny tena hoe fikojana izay mahamaika atsika dia ny fikojana ny tarehy. Tsy manome tsiny satria ny tarehy moa zany iny no tonga dia hitan'ny lehilahy zany aty amintsika. Rehefa misy zany ny fisariana eo amin'ny tarehy, kanefa azo adino fa eo ihany koa ny bika, eo ihany koa ny saina, eo ihany koa ny fanahy. Satria raha ohatra nanitona dia nanitona ianao zany teo amin'ny tarehy raha matoa, kanefa rehefa avy eo ianao zany hitany fa eo amin'ny resaka ara-tsaina, eo amin'ny resaka fanahy izay somary mampametram-panontaniana ihany, satria tadidio fa ny lehilahy izy dia matanjaka aty ivelany fa tsy manana ny herin-tsaina izay ananantsika vehivavy. Ka ilaina zany ny mikoja ny herin-tsaina ao amintsika, ny fanahy, ary indrindrandrindra koa zany dia ny fahasalaman'ny vatana. Dia toy izay sy toy izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no azo natolotra anao anio. Manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.